$500 tapitrisa ny vola natokana Ambatovia nohanana ny tetikasa sosialy sy ny fotodrafitrasa amin'ny faritra izay asandry hatramin'ny taona 2012 ny tetikasa voalohany ary laharam-pahamehana ho azy ireo dia ny fanarenana sy ny fanotarana ny bazarbe ao Tomasinao izay levon'ny afo taona vitsivitsy lasa. Mitetina $4.4 tapitrisa na manodidina ny $5.4 tapitrisa ariary ny tetikasa fanatsarana ny bazarbe ao Tomasina. Avy amin'ny vola natokana Ambatovia ho amin'ny tetikasa sosialy izay mitetina $520 tapitrisa no anaovana ny asa fanatsarana, vola izay entina anohanana tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa amin'ny faritra iasany Ambatovia hatramin'ny taona 2012. Ny fanarenana ny bazarbe no tetikasa voalohany tanterahana ao anatin'izany araky ny fanazavana izay noentiny filohalevitry ny orinasa Ambatovia. Sort of the first project that we're proceeding with, and what we're doing is we've agreed with the government of Madagascar, the region, the municipality of Tomasina to rebuild the Bazarbe market. Ity projet de projet tafiditra ao anatin'ilay $25 millions izay niarahany Ambatovia sy ny gouvernement ary ny commune Tomasina ary mifanaraka tsara ao anatin'ny fepetra izay nitakina taminy. Efa nanomboka tamin'ny volana febroary 2012 teo ny asa ary vinavinaina ho vita tanteraka amin'ny volana oktobra 2012. Manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena mifeny fandaharana asa mikasika ny fampandrosoana ara-tsosialy sy fananganana fotodrafitrasa ny orinasa Ambatovia, miezaka ihany koa manao tatitra mangarahara amin'ny vola mivoaka mifandraika amin'izay tetikasa ara-tsosialy sy fotodrafitrasa izay. Ambatovia no andomivantana ny sarany asa rehetra mifandraika amin'ny famolavolanan'ny tetikasa, ny fifantenana ny orinasa nampiandreketina asa, ny fitantanana, ny fanaraha-maso ary ny fanatanterahana ny asa amin'ny alalan'ny orinasa voafantina tamin'ny alalan'ny fombafomba fanaovana Ambatovia tolobarotra.